Miarahaba anareo rehetra indray, vidéo vaovao indray androany a, androko anareo a ny fomba nanaovako ny bulletin complet a, dia anoroako anareo ihany koa ny fomba nanaovako an'ity maquillage amin'ny masoko ity a, tsotra kely ilay izy a, pinceau roa fotsiny no ampiasaina dia palette ihany koa. Dia raha mahaliana anareo ary a dia aro hatrany farany a ny vidéo dia aza adino a ny manisy coup de pouce kely j'aime amin'ilay vidéo. Ndao ary. Ity huile 24K ny Auto ity aloha no ampiasaiko a, manana peau sèche, peau normale moa zany tendance sèche a, dia amin'izao ririnina izao a tena matetika maina be foana ny tarehy, dia ity aloha no ataoko amin'ny tarehy voalohany. Rehefa avy eo a zay vao manao crème hydratante ndraika, ity crème hydratante ny Garnier ity no ampiasaiko. Rehefa vita ny hydratation ny tarehy dia afaka manao base fa nefa afaka tsy manao koa raha ohatra hoe tsy manana, izany hoe tsy voatery izany, fa ny tena mety aloha dia manisy base foana ihany mba hampitazona tsara an'ilay maquillage, dia ity no base ampiasaiko androany. Safona monambora rehefa mametraka an'ilay base mba tsy ho voafafa ilay crème natao teo tamin'ny voalohany. Rehefa vita ny base rehefa vita ny fanosorana an'ilay izy dia miditra amin'ny fond de teint amin'izay ka reto no ampiasaiko androany. Ataoko de pompe ilay Auto ny eto amin'ny andro na tsy ampiako an'ilay Stay Fresh an'ny L'Oréal, une pompe fotsiny, dia ny eto ny ambiny pinceau madio rehefa vita izay pinceau aloha no anosorako azy. Ny fomba anosorako azy tapoteko hiaraka eo aloha ilay izy. Izay. Dia izay vao nosorako. Dia ohatr'izay koa ny atao amin'iny afangaroko eo amin'ny tarehiko eo. Maka éponge indray dia tapoteko amin'ny éponge ilay izy. Dia rehefa vita izay dia miditra amin'ny anti-cerne. Tia anti-cerne ny pharmacie ity no ampiasaiko androany.
Ny ato ambony a tsy asiako antiserne ny antony a raha asiako ny ato a dia lasa hivoaka 3D ilay volomaso dia somary mampiomehy kely dia avelako amin'izao. Dia alaiko indray ilay éponge dia estampeko ilay izy. Rehefa vita izay dia hopodrena ilay rehetrarehetra teo dia ny fataoko poudre anankitelo foana no fampiasako anankiray poudre mitovy couleur amin'ny anti-cerne dia ny anankiray poudre mitovy loko amin'ny hodi-tava dia ny anankiray poudre somary antitrantitra noho ny hodi-tavako izany. Dia ny anaovako azy voalohany pinceau telo samihafa koa izany no ampiasaina dia ny apetrako voalohany aloha ilay poudre mitovy couleur amin'ny anti-cerneko. Ity izy no ampiasaiko. Dia iny poudre voalohany iny apetrako eo amin'ilay nasiako anti-cerne rehetra. Maka pinceau hafa indray dia maka an'ilay poudre mitovy loko amin'ny hodi-tavako dia ahosotro amin'ny faritra sisa amin'ny tarehy izay tsy nisy an'ilay anti-cerne teo izany. Alaiko indray ilay poudre somary antitrantitra kokoa noho ny lokon'ny hodi-tavako dia hidefiniseko ny tarehako fotsiny. Ataoko solona bronzer izany. Raha manana bronzer dia mety tonga dia hoe bronzer no ampiasaina. Tena hoe tsy manao fantoriana isan'andro fa poudre foana no ampiasaiko. Dia asiako kely koa ny romotra mba hampietsahana ny loko mena rehefa avy eo. Ity indray ny blush ampiasaiko.
diserne natao teo maso iny a sady ataoko solona baza fa milohan'ny ametrahako ny fara-paupière dia mipodreko aloha ilay eo amin'ny maso. Ampiasaina ny atao voalohany dia ametraka couleur de transition. Ty azafady apetrako eto amin'ny creux de l'œil. Ity couleur ity indray no alaiko. Dia nanaovako azy apetrako eto amin'ity coin kely amin'ny maso ity ilay izy eto. Dia eo ihany no manao mouvement circulaire dia mandeha ao anatiny. Verenana indray ilay pinceau nampiasaina teo dia estompena kely ilay atao amin'ny creux de l'œil. Dia rehefa vita izay dia ny tanako no alaiko akako an'ity. Dia avy hatrany dia apetrako eto. Neto ambany maso eto les pinceaux nampiasaina tamin'ny coin externe iny ihany no entiko eo tsy asiana produit fa na produit teo iny ihany no avy dia appliqueko eo. Kendrena tsara mba hiconnecte ilay coin kely eto. Dia rehefa vita izay ny eo amin'ny maso afaka manao eyeliner nareo raha ohatra hoe tia, dia raha ohatra hoe tsy tia dia avy hatrany dia afaka asiana mascara tsy maninona mihitsy fa ny anahy asiako eyeliner kely juste hoe ligne kely mba ho défini tsara fotsiny ilay maso, izay no ataoko. Ity ny mascara ampiasaiko. Palette Ultra Contour amin'ny Revolution Makeup ity no ampiasaiko ity. Dia ity pinceau kely ity aloha no anosorako ny eto ambany volomaso. Dia iny ihany koa no mbola pinceau ampiasaiko ihany ataoko eto.
dia izay ny maso izay ny taze anao molotra indray tsika lokomena roa reto no ampiasaiko an'izay aloha dia ho asiako contour ny molotrako aloha ty contour somary ohatry ny grenat. Dia apetraka fotsiny eo aminay centre eto ohatr'izao dia afangaro. Raha ohatra hoe matroka be ilay izy aminareo dia afaka maka highlighter kely amin'ny tanana ohatr'izao dia apotena kely ny eo ambonin'ilay lokomena. Dia izay indray no vidéo natolotro anareo androany misaotra betsaka ny naraka hatramin'ny farany raha nahaliana anareo ilay izy dia manasa anareo hanisy j'aime an'ity vidéo ity dia arao tsy tapaka foana ny page Facebook arao ihany koa ny chaîne YouTube ito azadina abonné raha ohatra hoe dia anaraka tsy tapaka ny vidéo anao dia manome fotoana indray manaraka dia raha misy fanontaniana aza misalasala mametraka mahafinaritra be foana ny mamaly anareo manao veloma indray dia amin'ny manaraka indray veloma.